Ry havana malala faly mifanarintava aminao indray amin'izao raha sy fotoana izao azontsika mihaino ny tenin'Andriamanitra mandray ny afara tsara amin'izany koa hoe tsika makivaky ny tontolon'androntsika ary azontsika hery amin'ny fanompona an'Andriamanitra noho ny fitiavana antsika. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika izay nanolotra ny tenina noho ny fahotantsika hanafana antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Alarobia 2 septambra 2022 imajianantsika lohahevitra manao hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Andeha ariavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra ny hamindra fo aminay sy hitahanay. Ampamiapitra ny tavanay aminay ny izy. Voafatatra ety ambony tany lalanao sy mifamonjenao any amin'ny jetilisa rehetra. Ideranao ny firenen'Andriamanitra, eny ideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy obo ny firenena samihafa satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambony tany dia entinao. Ideranao ny firenen'Andriamanitra, eny ideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa mahavokatra, mitahantsika Andriamanitra dia Andriamantsika. Mitahantsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazan-tany rehetra. Amen. Yeah.
hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra tsy mba manavaka ianao fa mandray ny olona rehetra hovonjeny ka manomana anay satria mahisy malala ny zavatra rehetra. Ry Tompoandriamanitra ay manoloana izany indrindra dia midera sy mankalaza eme voninahitra narinao masina izay fa Andriamanitra tia anay ianao, Andriamanitra mitsinjo anay ianao. Ary manoloana izany koa nefa dia mahatsiaro ny tenanay izay Tompo fa tsy tanteraka no ny fahamasinanao. Koa manatinao mpanetreteny izay mamindra fo aminay ary mamela ny erikay no ny avitra nentsany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho anay. Jesosy, hamaky sain'ny mofinaina avy aminao izay dia taria amin'ny fananao masina mba mantaranay ny sitraponao hitomonay amin'ny finoanao fanomponanao. Ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay, ilay dia rainay mandrakizay novanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, nofinaina ho antsika amin'ny teny ity dia hitanao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio. Matio 5 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 17. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ty anotaraina taminy nanao hoe: Tompoko, ny ankizilahiko mandro eo an-trano marary ny paralesisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: ho avy aho ahasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy miendrika hidiranao ambany tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay fiheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny devilahy koa ataovy izao dia manao izy. Ary nandre izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any Atsinanana sy any Andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa zanaky ny fanjakana dia arina any amin'ny maizina any ivelany, any misy fitomanina sy fikotrohana izy. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe: mandehana, tongava aminao araka ninonao. Dia sitrana tamin'izay ory izay ilay ankizilahy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy tonga hitady sy hamonjy ny very, hitady ianao koa. Ny finaina ho antsika anio ry havana vakena tamintsika teo, ny Matio 5:17 dia milaza ny amin'ny nanasarana Jesosy ny mpanompo ilay kapiteny noho ny finoana tao aminy. Ina ry havana nafatra tsara azo raisiny eto tamin'izay nataon'ilay kapiteny noho ny finoanan'i Jesosy Kristy. Meteza hevitra ny hafa. Meteza hevitra ny hafa. Io kapiteny iray no antondresaka eto, ary tsy miaramila tsotra akory raha araka ny voatantara fa isan'ny manam-boninahitra, manana ny maizy azy satria manana izay andian'olona eo ambany fahefany ka azo mibaikoana, azo ampanaovina izay tiany atao. Raha ny marina dia mety manana fizahozahoana, fiveran-tena ho zavatra ny olona tahaka izany satria manam-pahefana ka afaka ny tsy raharaha ny hafa mihitsy. Tsy izany nefa no hita eto ry havana malala, satria raha narary ny mpanompony dia tsy niteny izy hoe avelao ho faty ihany io, fa honeny izy ka nitady izay hasitrana azy kosa. Arak'izany na dia olona ambony azy izy dia tena mihevitra ny hafa indrindra koa. Mampandiny teny izany ry havana ho antsika ny amin'izay tokony ataontsika. Ny hafatra faharoa eto izao, minoa ary manatona an'i Jesosy. Izany ny tsapa tao amin'ilay kapiteny. Rehefa narary ny mpanompo ilay kapiteny dia nitady vahaolana ao an'ilay marary izy. Tamin'izay fotoana izay no nandrenesany amin'i Jesosy Kristy ilay afaka nanasitrana ny karazana aretina samihafa. Ninazy tanteraka izy ka avy nanatona azy tsy ampisalasalana. Indro ilay miaramila tonga nitaraina tamin'i Jesosy Kristy mba nasitra ilay mpanompo. Antsika ny tantara ry havana ny amin'izany rehetra izany, ny amin'ny finoana tao aminy ka nahatonga Jesosy Kristy ho gaga fa mbola tsy niza tamin'izany izy na tamin'ny Israely azy. Fa ny zavatra fahatelo lehibe eto manko ry havana dia izao ny hoe afatra ho anao manana fanetretena. Noho nireny Jesosy Kristy ny fitarainana mba hanasitrana Jesosy ilay marary dia tsy nisalasala izy niteny hoe ho avy any an-tranonao aho hanasitrana azy. Tsy nety tamin'iray miaramila nefa nidiran'i Jesosy Kristy ao an-tranony satria tsy niendrika ny ampandrosa azy ao an-tranony izy. Resy lahatra izy ary tena nino fa olona manam-pahafana lehibe lavitra noho izy ity Jesosy ity ka afaka manao mihoatra noho izay ataony. Antsika ny tantara Jesosy Kristy.
hitantsika ny finoan'ilay kapiteny ny fanetretenany koa manona ny Jesosy Kristy ilay tonga monjy izao tontolo izao, fa ny fiainona ny teniny no ny finoana tao aminy dia nyvaliany Jesosy Kristy hivavaka izy sitrany ilay mpanompo lalina. Raha izany revana saina izany ho voninahitr'Andriamanitra izay. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinainany meno anay izay mampafantatra fa ilaina ny mihevitra ny hafa ka mino sy manatonao Jesosy Kristy ilay mpamonjy ary indrindra na fanetretena koa ny amin'ny toerana misy toy izay nataon'ilay kapiteny. Vavaka aminao ary izahay hayametraka izao asa fitina filazanty tsara ny fitiavanao anay izao amin'ny fiorenana amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ka hita inao ireo tompona ndraikitra rehetra eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manomboka amin'ireo filoha, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa imbonana, ireo présidence sodary sodapartany ny fitandrema misy ireo mpitandrina tsiraray sy ny mpinisam-batan'olona rehetra aminao koa mba handeha eo alohanao Andriamanitra omenao hery fahasalamana ary finoana matanjaka aizana mijoro vavolombelonao amin'ny fiarovanareo hoety manatanteraka ny asan'ny fiangonanao ka hifankaty hifandray tsara ana fanetretena fanatanterahana ny asanao. Vavaka aminao izay Tompo ny amin'ny fotoana toy izao zomenao anay azonay fametraka ny zavatra ampelantananao sy trano Tompo ireo marary ka omenao fanantenana toany ny asa fitsaboana ampirezinao izay azony manjo ary vonjeo ny marivotsiolona sy ireo sahirana ta io ny fiazakazany amin'ny asa mandraraha ny amin'ny fianara ny amin'ny tokantrano ny amin'ny fikasana tsara rehetra Jesosy peraka ampelantananao izany mba ny fitahinao mba ny fiarovanao ny vavaka dia teo ny aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay fanampianatra koa ny vavaka manao hoe ranay eo izay ny an-danitra masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra meo ny anio izy anona sahaza ao anay ary mamela ny helikay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny finoana revana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy aza manana inona faoka ny fiavahana sy ny fona mba fisaorana netanao manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra azo mihoatra ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.